Salama daholo e. Mahakasika ny miatry Sandra Gomez César dia zavatra marobe taratry ny fiarahamonina no azontsika tsoahana amin'ireo zavatra ireny. Mety mampiomehy ny sasany ilay izy fa raha tena dinihina tsy mampiomehy satria misy olona inao zany efa olon-dehibe mananjanaka manambady fanala baraka amin'ny ino moa zany amin'ny réseaux sociaux, fanala baraka fa maninona ny fiainana ny vie privée sy ny tantara rehetra zany no aboely, zay le fiteneny anazy, aboely amin'ny réseaux sociaux. Inona moa le tombotsoa am'zany? Te hiseho hoe za mitiny kokoa na hoe za no tsara position kokoa na za niza na anao tsy manjary, tsisy mihitsy na ny kely intérêt am'ireny, tsisy mihitsy hoe inona zany le tanjo anatin'le izy te hiseho lay. Zay le famban'le toe-tsaina zany de mieritreritra zareo fa hoe inona moa zany hoe tafavoaka be, ohatra hoe Sandra Gomez zany de tena hoe za ny tompony za le kadada fa ianao le ohatra zao le tsy tiany zao de zay ve zany tanjony inona moa zany anaovana scandale ifanala baraka ohatran'ireny. Fa reny zany de tena mariky ny famban'ny toe-tsaina, famban'ny toe-tsain'ny ny gasy am'izao fotoan'izao de jereo koa ny engouement-ny public amina tantara ohatr'ireny. Tena hoe inona moa zany amin'ny gasy de événement extraordinaire. Manao vidéo izy moa miatry any amin'ny 15 000 réaction simultanée. Ny Sandra Gomez ohatra zany de tena zavatra ohatr'ireny, fanala baraka fanontsana imasom-bahoaka ohatr'ireny de reny de mafaly ny gasy. Misy zavatra be dehibe nandalo tamin'ny maly ny zavatra ny action nataony Ry Baba, tsisy olona satria tsy m'intéressé ny olona fa fiainana zany matoy Ry Baba mitondra bidon jaune, izy moa mijaly amin'ny bidon jaune ka tsy mivahoaka. Ny olona miady ho an'ny vahoaka resaka inona zany resa-body no m'intéressé anazy. Ny teny koa sy teny maly mikasika ny fanjakan'ny Rajoelina mandainga mitifitra mamono tanora zay tsy faly ino moa zany miaro ny taniny, miaro ny ino moa zany toeram-piainany de ny fanjakana no maniraka gendarme de mitifitra an'ireny olona reny mamoron-dainga hoe nisy kidnapping. Nefa kay zany le olona miforce ny ino moa ny fanjakana andainga na ny karamaina de misy le tsy vorogny mahery retsy tsy misaina mihitsy fa de iraha ame fanjakana vola de manao ino moa zany manao milisy manao azalambo an'ireo olona tsy te hiala amin'ny toerana. Fa de multinational vahiny hitrandraka ny renanao de ny fanjakanao indray fitorana Rajoelina indray no mandeha mamono malagasy mba hahafahan'ny vahiny mitrandraka ny rena. Zay le resaka omaly ny fanjakana de vonany andainga, vonany amono malagasy noho ny mahazo commission, mahazo vola ny mpitondra fanjakana de reny anaovany malagasy. Zany resaka isiteny omaly tsisy miraharaha fa de resaka adetsena ohatr'ireny no zavatra m'intéressé ny gasy. De tena ino moa zany ambany be voalohany am'zany ambany aloha zany ny fanontsana amin'ny masom-bahoaka. Raha misy ny disadisa amin'ny fanambadiana sy ny exa sy ny rehetra de tokony mbany ambadimbadika any le izy. Fa de le famban'ny toe-tsaina de voabaika mihitsy zany ampisehoana ny olona. Nefa inona moa ny inona moa zany résultat azo am'ireny fa fambarakany zareo rehetrretra, fa zareo mieritreritra amin'ny tsy fisinysainy hoe tena hoe succès be na voany izy na lafo baraka ihany, fa tena fiainanao no ino moa zany no mitsingevana, fiainanao no avahoaka amin'ny zavatra reny fa de tsy fisinysainy. Ka eo indrindra hoe ahoana le niveau T3, le T2, le T1 ko eto mampitomona anazy le artiste i César. Ianao ve ianao zany idole des jeunes
artiste malaza star Madagasikara de reny nivaonao reny nivaonao exanao ve no alanao baraka zao no ataonao zao de anao de fier am'zany satria le niveau ambany loatra nivaon'ny artiste io za Goldman raha hoe de anao zavatra ohatr'ireny tena ambany le niveau tsy nianatra zay le tena foana mianara zareo mianara fa hafa ihany olona nianatra de ry nivaon'ny Sandra Gomez nivaon'ny ry Amiatsy olona mba nanana occasion nandehanana andafy mipetraka andafy à l'âge de 8 ans de tsy mba fianarana natao fa de mirenireny fotsiny de misesy tamin'ny lamody fotsiny de ny ankizy vavy koa ny amin'io ny ankizy vavy amin'izao fotoana zao zany mahita reny star amin'ny zareo de reny tsisy afa-tsy reny ny modely ananany ankizy vavy kely amin'izao fotoana zao hoe Amiatsy miaraka amin'ny Louis Vuitton miaraka amin'ny izy Guess tsy haiko ina daholo le marque reny Dolce Gabbana tamin'ny Sandra Gomez fa tsisy miasa reo olona tsisy nianatra reo olona mpiady an-tsena reo de reny ny modely ho any ankizy de ny zavatra tsapa zany de hoe César au lieu de temporiser hoe manomboka mafana ny fandraisan-dretsa de temporiser anao hoe anao miteny hoe aza manao vidéo zany Sandra ianao nge atrano nge ianao vady atrano ianao bevoka plus am'zany de le rindray no manampy an Sandra amin'ny zavatra ohatr'ireny rindray manao miatiser le feu no manao vomaika manititra ny scandale miaro anazy de manao vidéo zavatra tsy fanao mihitsy ry bandy rehetrrehetra ny exanao no teneninao hoe ianao zao fiainanao any ianao raha sao tsy fanao mihitsy tsy vita ny ex fa ino moa za renjanakao ve de alanao baraka amin'ny rehetrarehetra any de ahoana le zanakao rehefa lehibe ny zanakao avy eo ny olona rehetra mahafantatra ina moa zany ny tantaram-bodiny ina moa zany mamanjanaka anao de le zanaka anao ahoana raha ohatra ka manana minimum respect anao amin'ny zanaka anao de tokony tsy alanao baraka ny renjanakao satria matoa renjanakao de tena ino moa zany tokony ajainao le izy tokony ajainao ninina zavatra atao ninina de anao ataka lehilahy ohatra ny César de tena tsy azo atao reny inona ny interenao am'ireny iarovana Sandra de vo maika rehefa mampidina niveau de en plus n'zany de miteny tsika isanao niaraka natory elahy manambady raha ao an-trano de laha misaingy manambady indray no fiera mampiseho zany amin'ny réseaux sociaux hoe enao iny nge niarahako niaraka natory nge tsika isanao tamin'izao fotoana zao nefa ietsandra ao an-trano de tsy taka ny sainy le zany le bady loatra sady tsy hafa ny olona tsy nianatra mba misy fanahy fa misy sasasady tsy nianatra no mbola bado tsisy fanahy de fiera anao niresaka amin'ny réseaux sociaux hoe izy efa manambady ny Sandra ty de mbola fanaraka ino moa zany iaraka tory amin'ny izy moa Amiatsy ery zany tena tsy izy zany ambany be zany voalohany ambany ny manala baraka vehivavy ohatr'ireny tsy azo atao manala baraka vehivavy zany sy raha vehivavy ny arahanao ninona fifandraisana teoriana zay ino moa zany fambanitoesana lehilahy zay oa raha tsy miaraka aminao le vehivavy de alainao baraka hoe inenge nataoko an'izao iny nataoko an'izao zay farany ambany indrindra zany da plus zany renjanaka anao elle a droit à respect ninina fifandraisana ninina de respect foana satria renjanakao iny tsy azo atao zany de ohatra ny isa moa Sandra Gomez de enao ave de eninao zao ve mivadinao hoe kay zany za bevoka ty atrano ty zany mivadinao ina moa zany natory amina vehivavy hafany de enao ndray no mandindy mandefa hira atao trano ato anatin'ny tobile nefa raha ohatra raha amin'ny tany mandroso zany raha ty andafy aty ateorina eninao hoe kay mivadinao tamin'ny fotoana nareo niaraka iny niaraka tamin'olo lafa raha ty zany tonga de misaraka raha ty zany tonga de scandale raha ty zany tonga de mitomany le vehivavy hoe qu'est-ce que t'as fait tu m'as trahison zany fa nisakitsahana zany fa de ety zany de fier hoe nasiny le rangary le vadiko le tary de tsy azo atao mihitsy zany de avy eo ny secret rehetrrehetra zay fiainany Amiatsy any normalement fiainany Amiatsy any de rehefa tsy miaraka izy César zay tiany ataony na iaraka amin'ny lehilahy na iaraka vehivavy izy fiainana zany sady choix zany ny fiarahana amin'ny ino moa zany en tant que homosexuel
soa zany na naturel zany mbola tsy hainy fanazavana mikasika an'io dia vie priveny zany tsy tokony avoaka. Inona tanjona amoahana an'izany, inona tanjona ananana baraka olona amin'izany zavatra zany. Dia faly iry retsy, dia feno public, dia tena hoe dia grande audience, Sandra Malinghe dia tena hoe izy zany gadahatra be eo, tena audience firy. Anana baraka olona satria César le salibany sarim-bavy no mitantara amin'ny vadiny ato hoe iny ingy zao ingy zao ny resaka avoaka hatramin'ny printsiko rehetrarehetra. Vraiment n'importe quoi. Kasi zareo le izy za mbola miasa fa tsy valapatra amin'izy fa zavatra ohatr'ireny manaporo fa tena ambany be le niveaun'le gasy, niveaun'le artiste ambany be, niveaun'le ny star ohatran'le Sandra Gomez sy Miatsena ambany fitetaka amin'ny tany amin'ny paladis. Nefa reny star reny ninvitana amin'ny télé, reny nampanaovana pub, olona tsisy fotony ohatran'ireny. Dia avy eo ny gasy dia reny zavatra m'intéressé ny gasy. Ninona zavatra azavaina mikasika fiainana amin'ny pejinay na mikasika politika, fiainana iainan'ny Madagasikara, reny m'intéressé ny gasy reny. Sura daholo.